Nisy ny finday nivadika kitemenaka noho ny masobe tsy mahita. Rehefa natao velam-pandrika dia voasambotra teny Anosizato-andrefana izy roa lahy mpisoloky ireto. Holazaintsika moa ny mikasika an'izany sy ny hafa izay tokony holazaina fa mialohan'izany zava-drehatra izany dia toy ny mahazatra ary tsy miova foana. Azo adino ny miabone ny chaîne antsika, azo adino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo noho ny farany dia apetraho ny commentaire. Zay hoary ny hoe la andeha raha ataontsika izany fanaovana abonnement chaîne izany mialohany herisontsika amin'ny filazana zava-misy sy ny filazana vaovao. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Hanombohantsika filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity dia resaka gasikara fenosoa hivahiny ao amin'ny Solanga. Raha riva amin'ny 7 ora sy 12 minitra ny fotoanantsika ao amin'ny Solanga dia gasikara fenosoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara no vahiny ao amin'ny Solanga. Fampitsahivana moa ny mikasika an'iny andriamatoa solombavam-bahoaka gasikara fenosoa iny fandeha resika hilaza zavatra hafa indray izay tsara ho fantatra ary ny vaovao mandalo eto amin'ny firenena sy ny ireo rehetra izay misongadina tsara ho fantatra. Ity anankiray ity moa dia anisan'ny tena nahoraka be dia be arak'izany ny olona faly fa etsy andaniny kosa dia tsy maintsy misy foana ny olona manakihana. Izy ity moa resaka hoe Marika Ravalomanana ho kandidany ben'ny tanànan'ny Antananarivo. Nanao fanambarana ny filoha teo aloha andriamatoa Marika Ravalomanana fa hirotsaka kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanànan'ny Antananarivo ny tenany hoy izy raha nanao izany fanambarana izany. Ary toy izao moa ny fanambarana izay nataon'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana: ry vahoaka malagasy, ry vahoaka ny arivo, efa nilaza taminareo afa tsy amboa didy, efa nanome toky anareo afa tsy hamela ny vahoaka malagasy ho irery, ary efa nanambara taminareo afa hanokana ny androko sisa rehetra hanarenana ny firenena. Izany moa anisan'ny sombintsomby teny izay tena nandona ny fony maro izay nataon'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Raha vantany voanaheno io fanambarana izay nataon'ny filoha teo aloha io moa ny mpomba azy dia nioraka avy hatrany ary faly izy ireo satria izy ireo dia tokampo amin'ny dada ary tsy manana olo hafa afa-tsy dada rery ihany, koa dia mahatsapa velombelona indray ny fanantenana izy ireo raha vantany voanahita fa dada hilatsaka ho fidiana ben'ny tanànan'ny Antananarivo. Faly ka tena faly zay angamba ny teny mahalaza ireo mpomba any Marika Ravalomanana raha vantany voanareny ity vaovao ity. Fa ny zavatra izay tena nahagaga mikasika an'ity filatsanko fidiana ben'ny tanànan'ny andriamatoa Marika Ravalomanana ity dia hatramin'ny mpifaninana aminy azy dia faly raha vantany voanaheno fa hoe hilatsaka ho fidiana ben'ny tanànan'ny Antananarivo i andriamatoa Marika Ravalomanana. Toy ny ity namana anankiray ity, tsy iza moa izany fa ramatoa Rina Rakotomanga dia tena namoakana faliny raha vantany voanaheno fa hilatsaka sy hirotsaka i Marika Ravalomanana. Toy izao moa ny fisaorana izay miendrika hafaliana navoaka ny ramatoa Rina Rakotomanga: misaotra ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana namaly ny antso nataoko mba hisiahany fifaninanana masina eo aminay mianaka ka hirotsahany ho fidiana ben'ny tanànan'ny Antananarivo. Faly aho ary tena faly aho fa ny haino ilay fangatahako izy ka dia ho adin'omby lahy mpianakavy izany izy ity. Izaho sy ekipa efa vonona isika rehetra efa miasa mangina any an-tanàna rehetra any ho famerinan-kasina sy fampandrosoana tena izy any arivo mamitsika. Izany moa hafatra izay nataony Rina Rakotomanga izay hafatra feno hafaliana satria nilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna andriamatoa filoha teo aloha. Falazany na tsy izany kosa dia misy olona tsy faly amin'ity fanapahan-kevitra izay nataon'ny Ravalomanana ity. Toy ny ity namana anankiray ity dia naneho ny hevitra nanoloana io fanambarana izay nataon'ny Ravalomanana io. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nataony: toy ny Letsisy Boadido metsy lazaina fa tsy izy io seny io, mila ovaine tsy handray anjara amin'ny fifidianana zay raha mbola io no eo, patati patata tamin'ny fifidianana élection présidentielle iny, fifidianana député anefa dia efa nandray anjara. Samo efa niova ilay seny fa zahay tsy naharake, hoy ity namana ity raha nanakihana mafy any filoha teo aloha nanoloana io fanapahan-kevitra izay nataony hoe hilatsaka ho fidiana ben'ny tanànan'ny Antananarivo io.
Fa i Andriamatoa sy teny Randriana Soloniaky kosa dia nisaotra mafy any Andriamatoa Ravalomanana amin'izao fanapahan-kevitra izay noraisiny izao. Izy teny moa ilay kandida nalaza indrindra tamin'iny fifidianana filoham-pirenena iny ary anisan'ny izay tena nahazo kihana tamin'olona be dia be noho ny fanapahan-kevitra izay nataony tamin'izany fotoana izany. Tsy idirantsika lalina moa ny mikasika izay fa ndeha ary hojerevantsika kely ny fisaorana sy fankasitrahana izay nomeny sy teny ho an'ny Andriamatoa Ravalomanana noho n'izao filatsahany ho fidiana ben'ny tanànan'ny Antananarivo izao. Hoy solombavam-bahoaka sy teny Randriana Soloniaiko, hisaorana ny filoha Marc Ravalomanana namaly ny antso ary tsy niamboho adidy amin'ny firotsahana ho ben'ny tanànan'ny Antananarivo renivohitr'i Madagasikara. Mizotra amin'ny lalana mankany amin'ny fandresena sy ny fitohizan'ny tolona isika, hamarana aingana izao fitondrana kitoatoa izao ary tsy vitan'ny fitondrana kitoatoa fa mpiteraka fijaliana ho an'ny vahoaka malagasy. Izany moa ny hafatra izay nataony sy teny sy ny fisaorana izay nomeny ho an'ny Andriamatoa Ravalomanana. Somary hafahafa sy mampandinika moa izany hafatry ny sy teny izany, indrindra moa eo amin'ny ilay hoe mizotra amin'ny lalana mankany amin'ny fandresena sy ny fitohizan'ny tolona isika ary hamarana aingana izao fitondrana kitoatoa izao ary fitondrana mpiteraka fijaliana ho an'ny vahoaka malagasy. Izany hoe tia andreo ho faranana ve ny fitondrana raha izany resaka izay ataony sy teny izany. Tsy idirantsika moa ny mikasika izay fa isika dia milaza ny zava-misy ndeha ary isika hilaza zavatra hafa izay tokony ho lazaina indray. Minisitra teo aloha Maharanty Jean Didier nanome taratasy-mbola tsy misy antom-bola na hoe chèque sans provision tamina mpandraharaha vahiny nametraka fitokisana taminy izy. Tsy misy vola akory ao amin'ny kaontiny nefa dia nomeny ity taratasy-mbola tsy misy antom-bola ity ilay mpandraharaha vahiny nametraka fitokisana taminy. Anisany tena mahoraka ihany koa moa ity resaka Maharanty Jean Didier ity, koa dia nametraka fanontaniana ireo olona mpanara-baovao sy ireo olona mpanaparitaka vaovao tao amin'ny tambanjotra Antserasera. Tohitoy izao moa ny fanontaniana izay napetraka izy ireo: iza no miaro ity olona manana dosie eny amin'ny Paky sy Bianco ity? Miaro olona tahaka izao ve ny fanjakana? Ary mety misy olona ve ao ambadika mahatonga azy mbola mamitaka olona tahaka izao sa mandrahona olona nefa manandraha eny amin'ny fitsarana? Misy fitoriana an'ity minisitra teo aloha ity eny amin'ny fitsarana Anosy ankehitriny ary olona tsotra sy manam-boninahitra misotro ronono no mitory azy. Izany moa anisan'ny ireo fanontaniana sy teboka izay nanontaniany ireo olona izay mpanara-baovao sy ireo olona mpanaparitaka vaovao ao amin'ny tambanjotra Antserasera. Raha ity zaha dia hevitra mikasika an'izany ianareo dia tsy dio kely ny pejin'ny Ferinaselo fa ho hitanareo izany rehetra izany. Nisy finday nivadika kite menaka noho ny masobe tsy mahita. Finday Samsung M33 5G iray no natakalo finday Google Pixel izay sady nanendry vola 5 alina sy 1 hetsy ariary. Nandeha ny sera natao ny andrana sy ny fijerena ankaiky ilay finday izay tena izy tokoa raha natao izany andrana izany. Nampidirina anaty fonosana misy azy izany rehefa vita ny fifanarahana, rehefa tafiditra anaty bisy dia nisokafana ilay poketra kely namonosana ilay finday, akory nefa nahagagana fa kitay menaka ny endrika hazo fisaka namboarina hitovy amin'ny finday nefa no hita tao anatin'ny poketra izany. Taorian'ny fitarenana tany amin'ny zandarma dia natao ny velam-pandrika ka voasambotra teny Anosizato andrefana izy roa lahy pisoloky ireto. Izany moa ny zava-nitranga resaka finday nivadika kite menaka, koa dia ampahafantarina ianareo ato. Ny hamarana antsika ity video anankiray ity dia ireto toerana hitantsika amin'ny sary ireto dia any Belindo, distrikan'ny Antanimora ary faritra Androy. Anisany faritra mahafinaritra koa dia zaraiko aminareo ato. Zay koa moa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma vetivety ianareo fa tsy hoe veloma mandrakizay. Bye bye.